maro maire atsika ro be ny tanàny roa tsy mitaky etra noho ny antony politika. Mihevitra ny maire hoe aloha za tsy hitaky rehetra dia ho lany afaka ataona vitsivitsy. Inona ny fampandrosoana ho vita raha tsy mitaky etra izy? Inona ny tamberana andraikitra raha samy tsisy mandohetra ny olona? Donc hita ane zany statistika mivoaka. Tsy tadidiko le chiffre nomeny tamin'izay fa ny akabetsahany roa be ny tanàna sy commune roa dia tsy mitaky etra, en particulier ny etra-tany sy ny etra-trano. Donc matiantoka ny commune fa matiantoka ny firenena, satria ny ampahan'io etra-trano io na etra-tany tokony niakatra koa aty amin'ny fanjakana foibe. Tsy mandeha ny eo an-toerana, tsy mandeha koa ny aty amin'ny centrale. Inona dikan'le hoe andao raha centralisé. Dikan'le centralisé nane d'abord tsy tadidiko le terme exact fa karazana hoe resaka comptable le hoe caisse unique. Io tsisy hoe miakatra Antananarivo zany. C'est un mythe. C'est une légende urbaine hoe alaina le vola eto Tuléar na au Beroro dia ho bataina Antananarivo et tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Au trésorerie générale le izy, mais c'est un compte unique centralisé na hoe ty zany le chiffre. Ao amin'ny trésorerie générale ho izy ny ministre ny atitany na ministre ny Nainandrisotoaina araky ny fanazavana nataony teo zay. Zavantsika mety fa nisy forum économique régional zany natao tany Antsimandrivo na tany Toliara dia zay ny fakafakana amintsika eto. Hitantsika moa fa nakevitra nataony teo io hoe be ny tanànareo izy tsy mitaky resaka momba hetra fa manana vinavinana tetika hilatsaka ho be ny tanàna indray dia tsy takina zany le resaka momba hetra. Faharoa teneny teo hoe zay ho zisika ihany koa no mahatonga ny vola alainy fanjakana foibe mba mipetraka any amin'ny trésorerie général zany ny compte unique zany le compte any. Zay no fakafakana amin'ny fampizarana amintsika eto. Arahantsika moa fonikevitra ihany koa rehefa avy eo fa mipetraka ny fanontaniana hoe fanjakana foibe no misy amin'izao fotoana izao ve no tianareo hatongavana maneran'ny faritra na maneran'ny commune zava-misy ankehitriny. Voalohany aloha misy fahamarinana kely fa hoe tokony ilaina aloha le hetra amin'ny commune sy district na tany an-dehibe rehetrarehetra. Zay ro ilaina aloha le hetra mba hampandroso ny ataontsika hoe ny commune na ny district rehetrarehetra zany zay. Fa zao le izy raha misy fitrandrahana eo amin'ny toerana anankiray na commune na district, fitrandrahana io fa afaka mampandroso ny commune na district na faritra anankiray mihitsy amin'ny restaurant amin'ny zavatra misy fitrandrahana zay. Alalo zay hitra amin'izay tsika resaka ataontsika hoe hetra zany. Misy manko olona io manko mihitra resaka trano, resaka tany teneny teo zay fa misy zany mety hoe tsy manana loatra firy manko le trano. Misy trano bongo, trano famafa, tsy dia trano jalaja, trano vato ohatra nahoana, ary misy tena trano olona mpanankarena, misy olona mpivarotra. Reny zao sahaza na hoe mifanentana ohatra hoe angalana hetra le olona mivarotra sy ny karazan'ireny. Fa misy ane olona tena ataontsika hoe na fidiram-bola anaty ndraiky andro aza tsy misy dia fomba ahoana izy angalaina hetra. Dia afaka teneny zay manko ataontsika hoe mety kolikoly zavatra ho teneny zay kolikoly satria tsy alaina zany le hetra amin'le olona araka teneny teo zay satria hoe mbola mitetika hilatsaka iny zany. Faraka averitsika ndray hoe raha mbola misy fitrandrahana amin'ny toerana anankiray fa tokony mampandroso ny commune fa lasa kitapom-bola fanjakana ao fanjakana amin'ny commune fa tsy hoe fanjakana foibe ary. Ny fanjakana manko ny olombelona, fanjakana manko dia olombelona, atao hoe vahoaka zany, vahoaka fanjakana dia vahoaka eny fotony any amin'ny commune. Ka noho izany tompolahy sy tompoko vavy dia fanjakana foibe zany no tiry zareo teo fa hoe tsy maintsy alefa any noho tsy fahaiza mitantana ve amafisika indray ihany koa fa mety hoe tsy ampy information na tsy ampy fahalalana ny ben'ny tanàna na ny olom-pirenena eny fotony raha ohatra ka fanazavana ataony zareo zay. Fa satria
tsy maintsy alefa any amin'ny fanjakana foibe. Zany hoe mahatonga ny olo-pirenena rehetrarehetra efa mifofo amin'izao fotoana izao hoe mitaky ny état fédéral na resaka fédéralisme io, satria le raha mivangongo mihoatritrapa ry ministra ny atitany reto fa zany na ministry ny nenandrisitoaina, ny zavatra rehetrarehetra mivangongo, zay mahatonga ny olona mitsoka na avy any faritra reo na de ko Majunga Tamatave Toliara rehetrarehetra mitsoka avy any faritra any mandeha any amin'ny kapitaly Antananarivo, mbola tsy mahatonga sain'zareo zany. Matoa ny olona mandeha any amin'ny renivohitra any dia zavatra rehetrarehetra centralisé nareo any amin'ny kapitaly any. Fa raha ohatra ka hoe ambela omena lalana, tsisy kolokolo raha ohatra ka hoe omena fahefana manokana, tsisy hidirana vitsika sy petrolina, tsisy hidirana reto fanjakana foibe. Voalohany aloha zareo miandry baiko hoe miandry baiko amin'ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta sy ny rehetrarehetra ministra reto. Fa raha ohatra ka hoe ny lehibe ny faritra fidiny vahoaka, io gouverneur mandehandeha any am'izao io, raha ohatra ka hoe lehibe ny faritra any zany fidiny vahoaka, ny fokotany fidiny vahoaka any amin'ny fotony, rehetrarehetra fidiny vahoaka, zavatra rehetrarehetra tsisy kolikoly, tsisy alapatsy sy rehetra avy any amin'ny vahoaka zany ny fahefana rehetrarehetra. Ka noho izany no fisalasalanareo isaka kolikoly sy rehetrarehetra omeo fahefana avelanareo mihitsy zany ny any amin'ny faritra na ny amin'ny commune hizaka tena anjara zareo mijery antsipirina, satria misy discipline mipetraka ao ary eo ka misy fitrandrahana ao tsy maintsy ho matotra zareo amin'ny asan' zareo na amin'ny lafiny hetra zany tsisy hena maso, anjaran zareo zany mijery rehetrarehetra. Andao rahatsika fanokevitra ihany koa makasiky natao nenandrisitoana zany afahantsika mamakafaka indray. Au trésorerie générale le izy a, mais c'est un compte unique centralisé na hoe ty zany le chiffre. Ary io misy dispositif hoe zay collecté ny région, district sy ny sisa, zay tokony hijanany mijanany ahafahany faritra miasa. Fa voalohany aloha avantage ho an'ny ben'ny tanàna. Politiquement izy a, ohatra hoe tsy izy zany mitaky an'le izy fa fanjakana foibe. À l'aise izy hoe allo ary zareo mitaky an'le izy. C'est déjà une première chose. Rehefa tsa izy de allo ny fanjakana allo le fa premier. Faharoa, mangarahara amin'ny fitantanan'le etra. Samy mahafantatra nareo amin'ny commune any. Ny quittance Beloe sy ny sisa, samy mahafantatra amin'ny fomba fanao. Allo mangarahara amin'ny vola miditra any amin'ny commune, samy manana ny compteny, afaka miconsulter anazy, samy mahita an'izay résultat-ny, samy taky ny volany efa réservé isaky ny commune, dia mampiasa izy an'io vola io izay enregistré mangarahara amina fomba manaraka fepetra sy lalàna. Izay ene no angatahany. Donc mino izahay fa io tsy tonga dia hoe ho généralisé na hoe ho vita daholo ny fitonjato sy arivo commune, tsy ho possible zany, fa ho alefa tsikelikely. Fa sûr izahay fa hiakatra ny etra ho tafiditra na any amin'ny commune na any amin'ny fanjakana foibe, ahafahan'izy roa mampandroso ny na ny firenena na ny faritra misy anazy. Hitantsika fa nikevitra teo hoe na ny firenena na faritra misy anazy. Zany hoe problème antsika Madagasikara dia structure na rafitra mipetraka mihitsy. Fa satria araka ny teneny teo hoe aleo mihitsy izy ny fanjakana foibe no mitaky an'le hetra, amin'izay mazava tsisy kolikoly lafiny rehetrarehetra zany. Reo olombelona mivory reto zany dia tsy mahatsapa-tena hoe mba mety ve zany. Atsika Madagasikara raha vao tsy mahaleo tena na amin'ny faritra, tsy mila japajapahan'ny ministra reto, tsy mila japajapahan'ny reto ataontsika hoe filoham-pirenena. Ny zavatra ataonareo ny fanampiana fotsiny, tsy rarahinareo vola miditra amin'ny commune ao na fitrandrahana ataontsika hoe 50-50 zany. Misy fitrandrahana 50-50 zany no tiako tenenina eto hoe misy fitrandrahana ataontsika hoe 50% ho an'ny firenena malagasy, faraparasy 50% zay ohatra amin'ny fitrandrahana eo dia ataontsika hoe na soit 25% na 20% ny commune any
na na mifaritra iny 30% ho an'ny fanjakana foibe. Tsy haiko na mazava amintsika zany raha ohatra ka hoe anjarany commune azy manao zao hoe hamenay nareo sa tsy hamenay, fa satria le raha karazana hoe miankin-doha any amin'le fanjakana foibe sy ny filoham-pirenena sy ny firongofirongon'ny ministra reto zany ny zavatra rehetra hiaingana Madagascar averitrika an'izay hoe structure na rafitra misy eto amin'ny firenena tsy mety na iny fanazavantsika tsy handrositsika raha ohatra ka hoe tsy aleo tena na hoe tsisy état fédéral na fédéralisme na décentralisation salasala na ohatra an'izao tsy mety satria mbola zareo zao no toteny jerentsika na ny ministre zao toteny amin'ny voaka manodididina any mivoaza atsika ry zalahy atsika manana atsika na mivaritra manana ataontsika hoe source rehetrarehetra manana fitrandrahana renakibony tany na andranomasina zany ny ao Antananarivo ataontsika hoe capitale zany ao ny misy hetra olony efa ataontsika hoe fa manana sahazazahaza tao le efa ataontsika hoe fa misy trano mijolajoala rehetrarehetra afaka mandoa hetra zay sahazany zareo fa atsika na mifaritra atsika na amin'ny commune amin'ny fomba hoana hetra sahazatsika mba amin'ny fomba hoana firy le trano mipetraka eo any anatin'ny commune zany firy trano firy olombelo vitsy anisa dia hoe fidiram-bola ohatrina olona tsy anasa mbola fitafitary zareo ohatra amin'izao ndraiky mbola miheniheny foana mila mijoro tsika fizakantena atsika tsy resaka avilivily amin'ny resaka fisehetra le fidiram-bola atsika amin'ny resaka fitrandrahana io fa mampandroso atsika rehetrarehetra na commune sy districtale tsy repereperina resaka hetra zany satria itsika za tsy miasa na tranotsika trano bongo rehetrarehetra trano salanjala ka zay mahatonga saina atsika rehetra mifoaza aza mba varimbariana raha ohatra hoe ministra miteny ohatra an'izao dia hoe marina zany ekena satria vazaha na hoe mpanjaka na hoe olona avy any amin'ny fanjakana foibe tonga ava saina ndao rahantsika indray fanokevitra mampandroso ny na ny firenena na ny faritra misy anazy amina fomba mangara donc izay efa constat zay hoe tsy ampy le sensibilisation sy ny serasera ataony ministère ny toe-karena sy fitantanam-bola satria io zavatra tenenao io dia nay saky ny mihetsika izay fa dia miezaka ary zareo manazava an'le izy ho apetraka tsikelikely le système io transparent io e maire rehefa tsy manana connexion izy dia afaka manatona any amin'ny trésorier général misokatra ny compteny so mazava tsara hoe inona ny vola niditra sy ahoana ny fampiasana an'le vola donc allo hiala aloha zay aia zay de manière à ce que rehefa tena hiditra ny vola plus redevance mitedy avitsika ane zay avitan'ny maire rehetrarehetra sy ny commune rehetrarehetra mitantana an'io amin'ny fomba tena hoe mahomby sy madio zay ny objectif zay ny objectif en décentralisation fa tsika samy malala niveau an'ny maire niveau an'ny commune satria tsy ho possible rapitsy marainy zany fa tsy maintsy tantanana hitanareo zao nisy an'le dispositif amoka maîtrise d'ouvrage communal ampina ny maire resaka procédure resaka appel d'offre resaka dossier resaka ina moa ty resaka technique miaraka amin'ny ingénieur asinsisa tantanana le maire jusqu'à ce que hoe rehefa ampy ny traikefany dia manao izy zay ny objectif fa raha ozytsika hoe rapitsy maraina tonga dia alefaso miteny Peter atao jerevo le volana alefa non azafady cordeau régional volana alefa tany amin'ny commune subvention nalefa ny subvention nalefa taloha ny teneny to 20 millions 30 millions zao hatrany amin'ny 700 millions 1 milliard ny subvention nalefa tany amin'ny commune tena mila fitokisana zany donc le fitokisana tsy maintsy erahana tsy maintsy misy an'izay accompagnement zay resahana hoe miaraka amin'ny maire tsika ampianaritsika izy ny sisa marina fa misy tsindraindray misy misolifatra resaka teknika ny resahana resaka mety misy détournement mety misy an'izay fa raha jerevana ny vola ny tobaka tany amin'ny mairie indrindrindra amin'ity faritra ity dia azo tenenina hoe tena hoe succès mitsangana amin'ny fotodrafitrasa tsy migadra maire zany anisan'ny succès atsika zany
ary isy ampahany faharoa dingana faharoa ahafahantsika manohy ny asa. Amin'ny subvention faharoa izy ny ministra Nainan-Drisy teo a dia ataontsika hoe hanampy indray zany zareo. Aoka tsapatsika vahoaka tsy ana toliara rery ty manko tana toliara naiza naiza misy anao fa noho ny resaka misy fitrandrahana amin'ny commune district na fatra anankiray a zay a mahatonga ry zareo a ataontsika hoe manampy any commune zay tiry zareo manko ny teny hoe nanome 1 milliard nanome 4 millions 500 millions zany hoe mihevitra zany zareo fa hoe volan'ny commune no nataontsika hoe natoba amin'izany fa jerentsika fa ny commune district manerana ny nosy na fatra anankiray dia misy fitrandrahana ary vola-be tsy tokony tsoforo no misy fidiram-bola amin'izany. Averitsika izay ilay fantanintsika teo hoe mauvais no tsy fahatokisany ireo ben'ny tanàna izay tsy ampy fahalalana tsy ampy information na tsy manatraikefa no mahatonga ny fitondram-pandrakana foibe alaizy zareo le vola mipetraka na inona tiditsika na tsy tiditsika zay teneny zareo teo hoe mipetraka na foibe afaka verifiena ho izy le compte tatsika iny noho izany amberitsika indray avelo malalaka ry fitondrakana foibe filopirenandra sy ny forongoforongondrao na rehetrarehetra ambeloanareo malalaka avelo malalaka ny commune na ny district na lehibe ny faritra rehetrarehetra hahaleo tena fa fantatry zareo hay zareo no ampandroso ny tany misy zareo na dia ataontsika hoe amitraikefa zareo na tsy ampy information zareo na tsy ampy fahalalana zareo fa misy olona nianatra ihany ao anatin'ny faritra io ao ary nefa tsy misy ao misy ihany koa manam-pahaizana na avy any ivelany zany na zay tiry zareo hiara-iasa amin'izareo zay fa tsy forsevanareo fa hoe mpanao kolikoly na hanjavona le vola nefa vola be tsy tokony tsoforo alainareo dia zay tianareo amin'izay zareo ny teny teo hoe amena 500 millions amena 1 milliard na subvention amena ny commune sy district dia miriarenareo amin'izany zay nanao fotodrafitrasa zay nanao an'izao misy any fotodrafitrasa ataon'zareo tsy lahara-pamena amin'ny commune tsy lahara-pamena amin'ny district tsy lahara-pamena amin'ny province na ataontsika hoe amin'ny faritra eo fa nareo ihany no zay tianareo tenenina zany aoka hojaroantsika vahoaka malagasy 30 millions telopolo tapitrisa fa atsika no mahafantatra ny priorité atsika eny fotona fa tsy ny fanjakana foibe ao zay averitsika indray hoe atsika samytsika any any fotony no mahafantatry ny lahara-pamena fa tsitrapatrapahana ireto fanjakana foibe mafia volatsika ihany reo restorina averitsika indray restorina amin'ny fitrandrahana amin'ny zava-misy ao anatiny ataontsika hoe na io anatin'ny ranomasina na arenan-kibon-tany mba ho tsapatsika tsakotsako tsara atsika fa volatsika ihany reo naverina amintsika io satria ny hedratsika any ambanivohitra any dia tsy dia tena maharaka firy raha atao fampandrosoana zany amboatra lalana avetsika hedratsika hotrino trano any amin'ny commune firy ny trano any amin'ny commune firy ny trano amin'ny district rehetra reny ary misy fitoeram-bola ave le commune sy district zay misy ataontsika misy fitrandrahana nefa miliara misy aza tsy miasa firy nefa fitrandrahana mandeha foana amin'ny lafindridraritra zany tonga vasaina tao raha ratsika indray fanao-kevitra nataon'izay trasa tsy migadra mera zany anisan'ny succès atsika zany ary isy ampahany faharoa dingana faharoa ahafahantsika manohy ny asa fa tsy tiako moa le fiteny hoe minambara raha misy latsaka fa bon ok misy tsy nety misy tokony hatsaraina sitsy na ny procédure izahaina ao amin'ny onjo na ao amin'ny FDL sy ny sisa manatsara isan'andro ny procédure satria mahita ny lesoka fa atsika raha tsy hoe mandroso hoe andrasantsika hoe volona 100% io vao alefa tsy ho vitantsika io mandrakizay alefaso aloha dia atsarao any an-dalana any zay ny mety amin'io fa tena amin'ny fo tena hoe tsy miangatra
tena hoe succès io subvention an'ny commune any maire io via ny ontsy ny FDL. Tena succès goavana be. Ary isaky ny vezivezy amin'ity faritra ity na ao Androy na ao Anosy mijery amin'ny résultat tena hita hoe tena extraordinaire, tena extraordinaire. Donc tokony toizantsika le izy araisina ny sosokevitra. Zay ny teneniko hoe mba komanana ny sosokevitry